Lany lalàna momba ny fisolotenan'ny gouvernement teny anivon'ny faritany sy ny faritra ary ny commune. Nafana ny ady-hevitra teo amin'ireo solombavam-bahoaka. Antony, betsaka kokoa ny fahefan'olom-botendry manoloana ny olombe-fidy hatramin'izay. Tokony hazava ihany koa manomboka eto ny raharaha politika sahany ny solotena-panjakana sy ny raharaha fampandrosoana ataon'ny olombe-fidy izay nafangaro ny mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena. Ny faran'androany ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena fahaenina nandaniana ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny rafitra ambony mpitsara. Re androany fa mbola mila akana hevitra ny maronisy ilay fikasan'ny gouvernement tanao lalàna maritra ny sata manokana ifehana Antananarivo renivohitra Nosy Be ary Sainte-Marie. Re ihany koa fa tsy hisy fivoriana tsy ara-potoana hafa intsony alohan'ny volana Oktobra. Tsy matapa-kevitra ny fitondrana momba ny safidy apetraky ny CITES mahakasika ny tahirin'Andramena. Amidy ve sa ahodiny eto an-toerana? Mbola andrasana amin'ny volana Oktobra nefa ny fandaniana ny lalàna fampiarana ny stock zéro. Etsakilany, mbola mitoy ny fanapahana bois de rose ary tsy mbola nisy mpanambola mpanao ity afera ity tratratra amin'izao. Fasankarana, tsy dia nataitra loatra ny mpandeha ny fiakarana sarandalana ho an'ny zotra nasionaly androany. Kalitao sy ny fahafapo amin'ireo fiara kosa ny takiany mpandeha. Antony andraisana fepetra entitra ho famongorana ny tsy ara-dalàna. Tsy mahazo iantsona ny taksi intsony eny. Torak'izany ihany koa noferana ny fijanonan'ny olona tsy mpandeha ao anatin'ny faritry ny fiantsonana. Voasokajy ho isan'ny loza manambana any États-Unis ny vondron'ny État islamika raha nambaran'ny sekretera amerikanina miandraikitra ny fiarovany Chuck Hagel. Tsy maintsy atao haingana araka izany ny ady ho famongorana an'ireo jihadista ary tsy maintsy isy ny fanafiana atao ao Syrie. Ny andindininy avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. THB dia manolotra ho antsika. THB Tourmajunga vacances eo atambin'ny folo sy roa arivo ny 29 sy 30 aogositra eo am-Pau. Hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 000 sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary ny tontolo andro kosa fort économique de Boeing. Izoma renconcours misy THB vacances. Izy soratana anarana alefaso ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août. Voafetra ny toera. Avy eo seho goavana miaraka amin'ny Stéphanie sabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana aran discothèque géante mandra-panahy ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Nikidi Manu. Miaraka misy kosa dia efa Eurostar THB tsy misy vidim-pidirana. Reprise de haute volée sur les chaînes Canal+. Oubliez les succès de la saison dernière. Oubliez les exploits. Oubliez l'injustice. Oubliez la gloire. On recommence tout. Cette année encore, préparez-vous à vivre une saison de football extraordinaire sur Canal+. Retrouvez les meilleurs matchs de la Champions League, de l'Europa League et l'intégralité de la Première Ligue, sans oublier la Serie A et les plus grands moments de la Ligue 1. À bientôt sur Canal+. Vous désirez être un exportateur professionnel? Rejoignez-nous dès maintenant à l'INCC ou Institut national du commerce et de la concurrence. La première école supérieure nationale publique spécialisée en commerce, INCC vous offre une formation en cycle lent de haut niveau en commerce intérieur et commerce international, professionnalisante et diplômante de 10 mois, et une formation à cycle court de 3 mois en commerce international. Renseignements, Maison des produits 67 hectares, premier étage, porte 104. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao takariva izao ampanajana no hiarabananao sy anasananao indray anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatramin'ny farany.
Ny pejin'ny politika evatrano nomboantsika izany lany ilay volavolan-dalàna laharana fa aotra 9 tsipika 4 arivo momba ny fisolotenan'ny gouvernement teny anivon'ny vondrom-bahoaka Patra Tsinjaram-pahefana nentina indrindra anavana ny fitantanana sy ny raharaham-panjakana sy ny asa fampandrosoana eny anivon'ny faritany fatra ary commune izany solombavambahoaka 770 tamin'ireo 120 tonga ny vory no nandany volavolan-dalàna io niteraka hevitra ihany teo amin'ireo solombavambahoaka sy ny ministry ny atitany ny momba ny fahefana be loatra omeny ireo solotena-panjakana ao anatin'ity lalana ity ny vondrona VPM malagasy miara-miainy kosa Esekilanjay efa nalaza ny fahadiso-kevitra eo amin'ny fanasaratsarahana ireo karazan-dalàna ireo fanadidina hoentin'ny Erinirina Rabary. Teboka maromaro no zava-baovao amin'ity lalàna ity isan'izany ny fametrahana ny olom-boatendry antsoina hoe commissaire général iray avy ho solotena-panjakana isaky ny faritany enina ny préfet kosa ho an'ny isam-paritra ary ny lehiben'ny distrika no solotena-panjakana eny anivon'ny commune. Araky ny voarafitra ity lalàna ity izy ireo no misolotena ny fahefanam-panatanteraka amin'ny fanatanterahana ny raharaham-panjakana izany hoe raharaha politika tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe décentration na ny fanapaha-pahefana. Izany hoe tsy tokony hifangaro amin'ireo rafitra izay tantanin'ny olom-boafidy miainga avy amin'ny vahoaka na ny décentralisation. Ahitana ny lehiben'ny faritany, ny filohan'ny faritra ary ny ben'ny tanàna izay misahana raharaha fampandrosoana. Mila atao mazava nefa mba ho azon'ny rehetra ny fisarahan'ny fahefana amin'ireo olom-boafidy sy ny olom-boatendry hoy ireo solombavambahoaka. Ino nge tsisy lava olona voatendry daholo fa ny tena izy raha tena mpandroso le député reny mahita ny elakela tranche ny labohatra rehetrarehetra any tany tsy fahitanao rehetra hitany daholo reny tamin'ny fifidianana. Raha ny tena izy tokony hita le izy fa raha ohatra ka ny teny ministra teo fa zany hoe zay moa le hoe ny teny soratra mipetraka zay nangatako soraty fa ny teny manidina fa ny soratra mitoetra. Saika nampiasain'ny fanjakana amin'ny raharaha politika avokoa ny olom-boafidy hatramin'izay raha tsy resaka afa-tsy ny an'ny commune ka matetika antony anoloana ny reniben'ny tanàna ho PDS izany rehefa misy ny tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ireo olom-boafidy amin'ny mpanao politika manam-pahefana. Intsakilany nisy tamin'ireo solombavambahoaka ihany koa no nitsipaka io volavolan-dalàna io noho izay tsy fandanjam-pahefana eo amin'ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy izay. Ho azy ireo izay nofidin'ny vahoaka no tokony hanana fahefana betsaka kokoa fa tsy izay metimety amin'ny mpitondra sy ny tombotsoany. Fahefana nomenan'ny olom-boatendry ohatra ny eo anivon'ny faritra zao dia lazain'io volavolan-dalàna io fa be loatra hoe mandray andraikitra anankiroa zany ny lehiben'ny faritra dia zaraina roa le izy ka omenan'ny olom-boatendry ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Izany zavatra zany ange tsy izany ange ny raiketin'ny lalam-panorenany. Raha raisiko ohatra zany ny raha raisiko ohatra amin'ny filohan'ny repoblika voafidy ny filohan'ny repoblika dia tenenina avy hoe be loatra ny fahefana eo am-pelantanan'ny filohan'ny repoblika oatra ny mampime ihany zany zavatra zany. Tahaka natao tamin'ilay lalàna laharana 017-2014 dia nesorina tsy ao anatin'ity lalàna ity ihany koa ireo andalana rehetra ao amin'ny andinin'ny fahavalo izay miresaka momba ny tanàna Antananarivo. Andrasana amin'ny didy fampiarana izany ny famaritana mazava ny andraikitra sahan'ilay solotenan'ny gouvernement teny anivon'ny faritany sy ny faritra ary ny commune tsy hifangaro amin'ny olom-boafidy. Eo amin'izay pejy izay hatrany ny faran'androany fivoriana tsy ara-potoana fahen'ny anteny miram-pirenena nandaniny ireo volavolan-dalàna mahakasika amin'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fametrahana ny filan-kevitra ambony mpitsara hodinina amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra kosa ny sata amin'ny Antananarivo renivohitra. Fanatediny anaovana lalàna manokana ny sata amin'ny Antananarivo renivohitra antony nanemorana ny fandiniana izany tamin'ity fivoriana tsy ara-potoana ny faran'androany ity. Ilana fandiniana lalina ny mahakasika izany raha nambarana ity filohan'ny androm-panjakana ity. Ilana ny hevitry ny ankolafy rehetra ihany koa. Ny lalàna izay hodinihina dia lalàna izay hatao hampandroso ny firenena iray manontolo. Ka eo anatrehan'izany zavatra izay atao dia tsy maintsy atao anatin'ny fandinihana lalina ary misy ihany koa ny hevitra izay tsy maintsy atao izay azahoana ny hevitry ny baronisa indrindra eo amin'ny fandrafetana ny lalàna izay atao.
Tsy niemtra kosa ny governemanta raha nanala ireo andinin-dalàna momba ny sata manokana hifiana Antananarivo renivohitra tao anatin'ilay lalàna fa 7/7/4 mifeny fandamina sy ny fitantanana ny vondrom-bahoaka-paritra raha ny fanazavan'ny ministry ny ati-tany. Io sato io no atolotra ny rehetra hodinina ka ny hono ny rehetra ny heviny amin'ny fotoana manaraka. Diso le fitenenanao niemotra sy niemotra lizy fa le ndao ao masana zay proposition avy aty amin'ny gouvernemanta aoka raha resy lahatra le olona be da be sokajona rehetra na mpanao politika io na olotsotra azy atsika rehetrarehetra le renivohitra ne zay no izy. Arak'izany tsy azo itovirana tsy maintsy hiovan'ny andiny maro ao amin'ny lalàna momba ny satany renivohitra io raha toa ka tsy hisy izany lalàna izany. Miankina amin'ny filan-kevitry ny minisitra no hisy ny fivoriana tsy ara-potoana hafa andinina mahakasika io sata amin'ny fiainana Antananarivo io na tsia. Amin'ny volana oktobra kosa ny fivoriana ara-potoana manaraka ataony antenimieram-pirenena. Manana iray volana arak'izany ireo solombavam-bahoaka antanterahana tatitra ny amin'ny faritra na halany azy avy. Fa iray tamin'ireo volavolan-dalàna telo mahakasika ny vondrom-bahoaka-paritra sy Sinjara-Pahefana natolotry ny governemanta ny teny Tsimbazaza androm-panjakana mpanao lalàna ihany no nasiam-pantsina ireo roa ambiny hafa kosa lantsy nasiam-pantsina ireo lalàna vaovao telo ireo manomboka eto no ifeny Tsinjara-Pahefana tamin'ny taona 7/7/7 no nasiam-panovana farany lalàna mifeny Tsinjara-Pahefana teto amintsika. Andry Rarson. Ny fokotany rafitra mifanerasera sy mifanakaiky mivantana ny vahoaka. Hatramin'izao anefa dia toa adino hatrany ny fijeraina sy fanatsarana io ravitra fitantanana io ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany hifanaraka amin'ny vanandro ankehitriny. Tsaroany ty rafitra io amin'ny vanandro fifidianana sy rehefa misy lamy fanjakana azy saingy adino tanteraka kosa izy rehefa rafetina ho lalàna amin'ny Sinjara-Pahefana na ny fandoavana ny tampi-karamizay kely dia kely aza tsy tsototsa isam-bolana. Maro be ireo etaeta efa nalefa tamin'ny andron'ireny hoe fampelezan-kevitra ireny mahakasika indrindra izany hoe momba ny fampandrosoana ity fotony izany ka mino manateny izay fa tsy ho diso anjara amin'izany ny fokotany izany fa dia tanteraka soamantsara ny etaeta ireny indrindra moa ny eo amin'ny indamnité ny resaka fokotany mba ho tonga ara-potoana tokoa izy io fa tsy ho tapatapahana kely izany rehefa misy ilàna fanjakana fokotany izay vao tonga le izy fa mba amin'ny fotoana mahamety azy izany dia tokony tonga ara-potoana le izy ary manaraka izany moa dia mba hisondrotany raha azo atao hoe. Endrikilan'izay endrikendrika Sinjara-Pahefana fotsiny ny fonoson'ireo lalàna vaovao feny vondrom-bahoaka-paritra Sinjara-Pahefana no laniny solombavam-bahoaka farany teo iny raha amin'ny fahitan'ny filohan'ny FBTM na fikambana amin'ny ben'ny tanàna eto Madagasikara azy. Be loatra ny katsikatso politika amin'ny ahafahan'ny fanjakana fobeany endrolona feny vondrom-bahoaka-paritra rafitry ny fotony fa tsy amin'ny alalan'ny fifidiana amin'ny tany milaza azo demokratika toa antsika raha ny hevina. Endrikendrika katsikatso politika mba ahafahana manana olona ny fotony fotsiny no ataony ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Izay foana avy eo ny endrika fitondrana hitantanana ny firenena izay tonga eo dia manova samba misy kosa ataontsika hoe continuité ny mamaly ny Sinjara-Pahefana tena izy dia ny fahavonona ny fitondrana ny amin'ny hoe misy ny anjaran'ny lalàna fahefana ny menazy sy ny fahafahamanao manfandraika amin'izany dia izay natao hoe Sinjara-Pahefana tena izy. Mahita nefa ny ministry ny atansi amin'ny Sinjara-Pahefana fa ireo lalàna voalany feny Sinjara-Pahefana ireo dia mamaly tsara ny politika fotony Sinjara-Pahefana hitantanana ny vondrom-bahoaka-paritra. Tapitra hatro ihany koa ny ministra ny fisiany zanak'ala hafa amin'ny vondrom-paritra rehetra manerana ny nosy. Anisan'ny politika goavana izay apetraky ny filoham-pirenena zany dia io resaka fanatanterahana ny fampandrosoana eny fotony ary ny fomba anankiray natanterahana izany fampandrosoana eny fotony izay dia ny fanatanterahana le Fitsinjaram-Pahefana tena izy. Raha mbola misy ny faritra izay mahatsiaro atao zanak'iny kala hafa raha tsy mitovy izany le fampandrosoana mirindra eto Madagasikara tsy hisy ny fampandrosoana mirindra mbola hisy ny faritra izay malahelo araka izany dia tsy hisy ny atao hoe fampihavana-pirenena. Izay ny tena tanjona ady amin'ny fantrana fampihavana-pirenena dia ao anatin'ity politika ity izany no tratrarantsika an'izay dia ny fametrahana ny Sinjara-Pahefana tena izy. Hatreto tsy mbola nisy fitondram-panjakana na sahamarina na nome fahefana ireo olom-boafidy eny anivon'ireny vondrom-bahoaka-paritra ireny. Raha tiana marina nefa ny ametraka izany Sinjara-Pahefana tena izy izany dia tokony hanana fahasahiana ny mpitondra hanome fahefana ireo olom-boafidy nampindraha mivoaka fahefana sy nome ny fitokisan'ireo hamaritra sy hitondra fampandrosoana hiarahana amin'ny salahy amin'ny vahoaka isam-paritra.
Fa manomboka amin'ny fahenina ny volana septambra ho avy izao no anoloran'ireo antoko-mpanohitra mivondrona ny vahoaka malagasy ilay satahifen'ny mpanohitra ny volavolan'izy ireo nanomboka tamin'ny volana jona hatramin'izao mampimenimenina azy ireo ny mbola tsy nivoany didy fampiarana avy amin'ny fanjakana ahafahany solotena ny mpanohitra maka ny toerany Entsimbazaza toeran'izay nofaritany lalam-panorena ny Repoblika faha-efatra fanatedina. Fametrahana fanjakana tandalana, fametrahana amin'ny toeran'ny fiandrianam-pirenena. Mifanaiky ny mpanohitra fanaja ny sonina taony fa tsy andisy fanantenana intsony malagasy fa ahitana ny teny nomeny ary indrindra ny anovan'ny fanaovana politika ho amin'ny tombotsoa-pirenena no votoatin'ilay lazain'ny mpanohitra ho satify azy ireo izay atolony tsy ho ela ny vahoaka. Saty izay arahan'ireo milaza azy ho mpanohitra ahitana ny Monima, ny KFM, Vonjy Raitsi Mivaky, ny Manda ao Madagasikara, ny Exopolesy, ny Voarabe, ny Confort ary ireo antoko mivondrona ao anatin'ilay GPPO na ny groupement des partis politiques malagasy. Asika ny tsy fandehanantsika mihitsy makany amin'izany fanjakana tandalana izany raha ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao sy ny fomba fitantanana. Mahakasika ny tsy fanajana mihitsy sy tsy fitandrovana ny fiandrianam-pirenena fa ny lehibe indrindra dia ny fifaneken'ny mpanohitra fa tsy andisy fanantenana intsony ny malagasy. Ny fifaneken'ny mpanohitra fa hanaja ny sonia taony sy hitana ny teny nomeny ary indrindrindrindra ny fanovana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Miezaka mampifondrona ny hery ny mpanohitra ho arofanina sy fampieritreretana ny mpitondra. Fa ny mpanohitra ny tsisy mifanoherana midina an-dalambe intsony fa amin'ny alalan'ny fampiresahana sy fifandimbiasana pahefana demokratika. Dia miezaka mampifondrona ny hery rehetra izay mieritreritra hanao baliza ho an'ny fitondrana, izay mieritreritra ny fampitandremana ho an'ny fitondrana. Izany hoe mikasa ny ahatsara ny fiarahamonina. Izany hoe zavatra kendrentsika eto Madagasikara misy fanoherana mba tsy hidina ny an-dalambe intsony fa amin'ny alalan'ny fampiresahana na amin'ny alalan'ny fifandimbiasana demokratika, alternance demokratika no tokony hitondrana. Efa azo iainana sy anaovana fanoherana ny lalana misy ankehitriny tsy tonga lafatra azy. Tsy ampiarina nefa lalana io ka afaka manao izay tiany atao tsy misy mpanohitra mpitondra ankehitriny. Tsy hoe Entsimbazaza ny mahamaiky amin'ny mpanohitra fa ny hametrahana fanjakana tena demokratika sy tandalana eto Madagasikara. Efa azo iainana izy io, misy indrokely io fa io dia efa ampy isy ny mpanohitra araky ny lalàna. Ary ny zavatra mampalahelo dia fito volana izay ny antenimieram-pirenena no mivory ary nandany lalàna. Tsy mba nandray anjara tamin'izany misy na indray mandeha ary mpanohitra. Zavatra tena tsy mety zareo anatina firenena republikana misy lalàna ohatra ny eto Madagasikara amin'izao misy satan'ny mpanohitra. Niezaka nanatona ny tompona ndraikitra teny anivon'ny ministeran'ny atany mpanao gazetiny Kolo mahakasika ny mbola tsy namoahana tokoa ilay didy fampiarana itoeran'ny mpanohitra Entsimbazaza aka ny toeran'ny filoha-levitra fa-7 saingy nilaza ho sahirana amin'ny fandalovan'ireo volavolan-dalàna mahakasika amin'ny fisinjaram-pahefana Entsimbazaza izy ireo ka tsy afaka mandray ny mpanao gazety. Vaovao avy any anivon'ny antenimieram-pirenena io maraina io nisy vola tamin'ny gony nentina tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Raha ny vaovao azo avy amin'ireo tompon'andraikitra amin'ity androm-panjakana ity, vola tamin-karaman'ireo solombavambahoaka ity tonga teny Tsimbazaza androany ity niteraka resabe tamin'ireo sendrana hita izany ny fomba nitondrano ireo vola ireo teny amin'ny antenimieram-pirenena. Tranga tsy mbola dia hita firy matetika raha teo teny amin'ity androm-panjakana ity ny filanjalanjana vola miariary be tahaka izao. Hita kosa nefa fa namafisina ny fiarovana izany raha tsy ahivina nandritry ny teteza mita efa nisy ny nandropa ny karaman'ny CT tamin'izany fotoana izany. Fa ivadika pejy afa kosa indray isika tsy andalo eto Madagasikara ny filohampirenena François Hollande tany La Réunion no nanomboany ny fitsidihan'ireo nosy eto amin'ny ranomasimbe indianina. I Madagasikara nefa no filohan'ny voameran'ny ranomasimbe indianina hitarika ny fivoriana izay hanomboka rahampitso any Moroni renivohitr'i Comore samban'izao nitsidihin'ny filoha frantsay izany departemanta izany hatramin'ny nandraisan'ny fitondrana ny azo any Mayotte kosa izy androany fanatedina. Avy atsy amin'ny nosy La Réunion ny azo any Mayotte indray ny filoha frantsay androany vosikajy departemanta frantsay fa raiky am'zato io nosy io hatramin'ny taona 2024 na dia hosodinan'ny fiaramanidina hitondra azy eto Madagasikara mialohan'ny atongavany any Mayotte sy isan'ireo firenena hotsidihan'ny filoham-pirenena frantsay kosa i Madagasikara. Tsara ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara hatreto. Ankoatran'ny fifandraisana ara-baritra sehatra maro ihany koa no mahazo famatsim-bola avy amin'ny gouvernemanta frantsay. Nanamafy izay fifandraisana izay ihany koa ny fihaonana intelo metona teo amin'ny filoham-pirenena Erajono Armapianina sy ny filoham-pirenena frantsay hatramin'izay nandraisan'ny filoham-pirenena malagasy ny toerana izay.
na zany aza nefa mbola misy teboka tsy mbola voadinika. Tsika nifandray tamin'ny Israel teo. Ohatran'ny gaga ihany zao frantsay hoe maninona moa nakan Israel nefa eto Madagasikara frantsay sy ny Frantsa manana fifandraisana ara-miaramila zany. Zareo le coopérant frantsay tonga eto amintsika any amin'ireny kazerina sy ny karazany reny. Ary ny fariny manaraka de hoe vao tsika zao niresaka tamin'ny États-Unis ndraiky io amin'ilay resaka fifandraisana amin'ny fiarovana ny fahadranomasina. Zany rehetra zany mampieritreritra frantsay hoe ahoana mariny Madagasikara ty. Efa omaly kosa no tonga tany Moroni ny ministra narahambahiny malagasy Razafitrimo Arsolala. Ity ministera ity izay tsy nahazaom-baovao raha nanontaniana mikasika ny votoatiny ity fivirina ity sy ny fifandraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa ka tsy nandalovan'ny filoha frantsay teto Madagasikara. Tsy nahazaom-baovao ny avy ety anivon'ny ministeran'ny raharahambahiny raha nanontaniana mikasika ilay fivirina vao nieran'ny ranomasimbe indianina izay tanterahana any Moroni Comore Rampitso. Fanontaniana maro nefa ny mbola hirazam-balina amin'izany toy ny hoe inona marina ireo zavatra hodiniana amin'izany fivirina izany ary inona no votoatiny ny dian'ny filoha frantsay amin'io fivirina io. Ho tafiditra ao anatin'ireo lohahevitra ifampiresahan'ny filoham-pirenena Rajoelina Romampianina sy ny filoham-pirenena frantsay François Hollande ve araka izany ny mikasika ny fitantanana ny Îles Éparses any Madagasikara madio ireo nosy ireo raha ny famaritana ara-jeografika. Fanontaniana mbola iandrasam-baliny ihany koa ny hoe inona marina no ambadika politika finosiny ny dian'ny filoha frantsay aty amin'ny ranomasimbe indianina amin'izao fivirimbe izao. Dia izany koa no hidirantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena 3 na 4 eo no efa tena fitrandrana renakibon'ny tany mandeha ankehitriny hoy ny fanazavana avy amin'ny ministera ny loharano-karena stratejika. Tsy mbola fantatra mazava kosa nefa ny vola miditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana avy amin'izy ireny ny arahana nanaiky teo amin'ny ministera sy ny tranobe ny renakibon'ny tany teto fa raha anotaniana dia samy manana ny tarehimarika ambarany momba izany ireo sehatra isan'ambaratonga nisy androany ny fifanarahanm-piara-miasa natao siny teo amin'ny chambre des mines de Madagasikara sy ny ministera natao hanomezan-danja ny akora voajanahary hoentina mampivoatra ny vahoaka sy ho tombontsoa ny taranaka ho avy. Fa tsy nahatapaka hevitra ny fitondrana momba ny safidy apetraky ny CITES mahakasika ny tahirina andramena amidy ve sa ahodina eto an-toerana. Antony tsy nahavitana hatramin'ny farany hatramin'izay ny fanafoanana ny trafika ankehitriny andalam-panovanan ampiarana ny stock zero ny fitondram-panjakana malagasy mbola mitoa kosa ny fanapahana bois de rose ary tsy mbola nisy mpanambola mpanao ity afera ity tratratra amin'izao Nandriana Rajanson. Taorian'ny antsoavo nataon'ny fikambanana tsy miankina sy ny solombavim-bahoaka sasany tamin'ny fiandohan'ity volana aogositra ity fa mbola misy ny manapaka bois de rose hatramin'izao fotoana izao sy ny manondrana izany tsy mbola nisy hatreto mpanambola tratra hoe manao izany afera izany. Etsik'ilan'izay nefa mbola tsy misy valiny ny hoe atao ahoana ireo bois de rose ireo. Tsy afa-miala amin'ny CITES intsony Madagasikara noho ny fifanarahana efa natao. Stock zero ihany sa tsy momba ireo andramina tapaka. Miandry ny fandaniana ny lalàna fampiarana izany eny anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny fivoriana manaraka izany hoe amin'ny volana oktobra ny valin'io fanontaniana io. Raha tsy ivony ny fomba ampiasaina ireo bolabolan'andramena tratratra amin'izay no safidy omen'ny CITES ny Madagasikara. Ho ampiasainareo atao inona le hazo zany. Iny moa zany karazany efa hitahita eo ihany zany nisy le soa anankitelo zany izay efa noraisina zany efa voalaza reny foana zany le hoe na le izy aondrana amin'ny endry zao zany iny le bolabola iny zany no aondrana na le izy ahodina zany mety atao sikotra mety atao fanaka arakaraka zany dia na fahatelona zany le hoe hodorana iny moa zany efa naberesakeran'ny tanàna iny zany hoe hodorana iny zany dia jerevana zany zay izy amin'ireo zany no anaovana an'le izy zany mba ampisy vola miditra bebe kokoa zany ao amin'ny fanjakana zany zay ny zavatra nitakindry zareo any amin'io CITES io zany. Na ny samarina na ny vola entimanana anafoanana ny trafikina bois de rose dia samy mbola tsy voafaritra ny fitondrana hatreto. Raha oviana vao hofoana ny trafika ahoana no anaovana ireo stock manana ny heviny ny teknisianina eto amin'ny ministera ny ala. Fampiarana ny lalàna ihany zany no fahitako hoe vahaolana tsotra anatin'io zavatra io satria raha izahay zany ohatran'ny hoe anambotra foana misy tratra amin'ireny zavatra ireny anie. Ny anjarany ato amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia ny ala dia sambotra manao sezian'le bois de rose na bois de benne na ny hazo rehefa fandikan-dalàna mikasika ny ala manao ny fanagiazana dia manondro hoe itsy no gardien séquestre an'io mandra-pahatonga ny amoahany fitsarana hoe fanjakana tanteraka ve le izy
tapitra teo nanay a dia manao ny resaka fehiteny a dia mampiditra anazy eny amin'ny tribunal anjaran'ny tribunal amin'izay a no mijery an'ilay izy hoe fa hoe ina no didy zany avoaka ny tribunal amin'iny fa roa manarakaraka an'izay koa zany ny fanomezana n'ilay ministera zany a ny ireo moyen rehetrarehetra ilaina. Efa ny fivondronan'ny ministera maromaro ankehitriny na ny comité interministériel no mandray an-tanana ity raharaha ity raha toa ka ny task force na ny force mix teo aloha. Any amin'ny volana oktobra no any zany fa ho fantatra noho izany ny valin'ny fanadadiana ataon'ity comité ity. Pejy sosialy vaovaon'ny fitaterana niatra nanomboka androany ny fampiakarana ny sarandalana 3.7 isan-jato ho an'ny zotra nasionaly efa manomboka mampiatra izany avokoa ny zotra pitaterana nasionaly rehetra eto andrenivohitra sy ireo any amin'ny faritra isy ny sazo an'ireo izay mampiakatra na mampidina ny sarandalana ka alitao sy fahafapo amin'ny fiara kosa no takiany ny mpandeha mahalon'izany Sorakotondriny. Tsy dia nahataitra loatra ireo mpandeha ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny zotra nasionaly raha ny tetỳ anivon'ny fahasankarana androany. Tsy maintsy mivezivezy eto ny ankamaroan'izy ireo ka manaraka izay sarandalana misy kosa nefa mifepetra takian'izy ireo manoloan'izany. Karazany malely zay mpandoa frezy tia vola tsy misy aminay mbola tsy misy zany izy afaka mifidiny tia ka sady zay mahafapoana misy mifidiry satria zany frais miaka tokoa tsy mila tobily matimaty zany ampanipanina amin'ny lalana zany. Ny kalitaon'ny fiara araka izany no tena takian'ireo mpandeha ary ho afaka misafidy malalaka ny fiara tiany handehanana izy ireo fa isan'ny iankinan'ny fahatsarany dia ihany koa ny mpamily. Inona moa kalitaoporta mpandeha tsy dia ny fahatongavana soa amin'ny tena velena sy angatahany eraky ny lalana zany mba hoe répression famezana fahafapo azy eraky ny lalana zany zay ihany ny kalitao. Manodidina ny 50 eo eo ny fiara mivoaka eto amin'ny fiantsonan'ny zotra nasionaly eto amin'ny fahasankarana ary efa 10 maro ireo kooperativa no miasa eto. Ny fikambanam-ben'ny kooperativa no manapaka ny sarandalana rehetra. Tsy azon'ny mpamily, ny kooperativa sy ny sisa atao intsony ny mampiakatra na mampidina ny sarandalana raha tsy misy alalana avy amin'ny tompona andraikitra. Misy ny sazy miandry ireo izay tratra manao izany. Fa mesure andraisina ohatra hoe raha ilay sekretera na le guichet no mampidina le sarandalana na mampiakatra dia izy miarany sazy ohatra amin'izany hoe izy no mameno an'ilay vola raha latsaka. Raha ohatra indray koa zany ny chauffeur no mampidina le sarandalana dia ilay fiara hoentiny mihitsy tsy mandray fiaingana aloha fa soloana fiara hafa. Isan'ny fepetra fanatsarana lehibe indrindra atao ety ny famongorana ireo mpanera tsy ara-dalàna raha nambarany ity tompona andraikitra ity hatrany. Efa misy ny fanamboarana badisa ho an'ireo mpiasa ara-dalàna amin'ny kooperativa tsirairay avy amin'izao fotoana izao ary ho zaraina amin'ny herinandro ambony izany. Fanatsarana natao voalohany tety ihany koa ny famerana ireo olona sy fiara miditra eto mba hialana amin'ny fitohanana ato anatiny. Tsy mahazo mijanona eto intsony ihany koa ny fiarakaretsaka. Torak'izany ihany koa noferana ny fijanonan'ny olona tsy mpandeha eto anatin'ny faritry ny fiantsonana. Eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana kosa indray tsy mbola hita hatreto no misy anvoay londoan'ny mpisorona amin'ireo mpanao kidnapping eto andrenivohitra. Tamin'ity taona ity efa intelo izy ireo nanao kidnapping ka vola mitetina 20 tapitrisa ariary no efa azon'izy ireo tamin'izany. Tsy mbola hita kosa ilay teratany karana Owen Alec nisy nakankeriny tany Thomas ny ampira indray ny isan'ireo mpanao kidnapping voasambotra ny polisy tratra tamin'ny talata farany teo ny naman'ireo efa daka laza amin'ity afera ity ary niakatra fampanoavana androany na findriny atany mora kosa ireo telo namany fanampanazavana. Dia misy ty toerana anankiray ity indray zany eny Talatamaty no toerana fametrahany zareo an'ireo olona nalaina kerin'ireo. Zany hoe raha mijery zany tsika dia tao anatin'le kidnapping maromaro zay dia toerana telo zany zao no toerana fametrahany zareo olona. Ny voalohany efa hitantsika iny le tena Ambohibao, dia ny faharoa le tena Lasora ary ty fahatelo ty indray zany tena Talatamaty. Dia i Alain Claude no gardien zany ny ambina an'ireo le karana izay alaina kerin'ireo. Momba ilay raharaha famonoana ilay sinovavy niasa tetsy be oririka kosa indray dia nambaran'ireo tompona andraikitra misana ny heloka be vavy ireo fa efa mandroso ny fanadihadiana rehefa misy ireo ayahina ka ho samborina nampanantena ny valim-panadihadiana amin'ny herinandro ambony izy ireo.
dia izay ihany koa ny vadiantsika eo avy hatrany eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena iady mafy ny U19 amin'ny fananana idirana Sokadia aty amin'ny faritra Afrika eo amin'ny taranja baolina lavalava izay ataon'ny Kampala, Uganda ny 20 hatramin'ny 17 aogositra ho avy izao lalao akatoky ny famaranana fanadidina hoentin'ny Marjona. Iatrika ny fedina ny tompon-dakany Afrika izay ataon'ny Kampala ny vohitra Uganda ny 17 taona ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava eto Madagasikara. Misy 13 ireo mpilalao hanafika sy hiarovana-pirenena amin'izay Sokady B idirana any amin'ny Sokady A izay. Raha ny fanazavana teny nivon'ny federasiona dia mazava ny vokatra satria dia ao anatin'ireto 17 taona ireto indray no itiliana izay everina fa mety andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy makany amin'ny senior satria dia narahantsika nahita ny vokatra teto Madagasikara tamin'ny fananana farany teo. Raha ny fandaram-potoana dia ny 17 ny volana ity no ataony fanokafana amin'ny fomba ofisialy ao Kampala ny vohitry Uganda. Ny apitsony kosa ny andro atalata dia iona ny ekipan'ny Uganda Papetrano sy ny ekipan'ny Zambie. Aorin'izay i Madagasikara ikatroka amin'ny Zambie ary hofaranana amin'ny Uganda sy Senegal. Tsara mampafantatra fa zay roa voalohany tafiditra ao anatin'izay fananana izay no miakatra ao anatin'ny Sokady A. Raha ny fanazavana men'ny tompon'andraikitra misahana ny faritra Afrika eo ny tontolon'ny baolina lavalava dia hoenjana tokoa ny fitiliana sy ny fanaraha-maso ny tsy mikaretina Ebola ankehitriny satria dia tsy mbola ahita-panafody moa ity arety mandoza ity ankehitriny. Indrindra moa fa ireto mifanila vodirindrina amin'ny firenena tena misy izay fototra-retina izay. Na izany natsanera aloha dia iady tokoa ireto ekipam-pirenena malagasy ireto amin'izao fionana izao. Nitarika ny delegasiona malagasy Solofiniana Beneme izay filoha lefitry ny federasiona malagasy eo amin'ny mpitsabo kosa Ranaivoarivelo Laurent Simon ary ny mpanazatra dia Rakotoarivelo Mboazafy Noe. Tsara mampafantatra fa ity fananana ity dia efa atao anatin'ny fanomanantena nandritry ny volana maro ireto 17 taona ho an'ny ekipam-pirenena malagasy hiarovana-pirenena malagasy ireto. Aiza hoe Madagasikara amin'ny fiatrehana ny valana retina Ebola efa misy eto amintsika ve io aretina io, inona ireo trangana retina, inona ny tokony ataon'ny mponina, raha sanatrika miaya mahakasika izany io ny loha-hevitra ho voaboasantsika ao anatin'ny fandarana amin'ny kolo hevitra manokana fandaran'ny Kolo TV FM iarana manatosa amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-pirenena anentina ny fandarana ny mpanao gazety Bertrand Ranaivomanana sy Enikadja Rakotomanantsoa Azatonona ary raha hariva amin'ny 7 ora latsakadimy fandarana amin'ny kolo hevitra eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny Kolo TV FM. Fahamaranantsika ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy kosa amin'ny ity an'io maresaka avy any ivelany. Voasokajy ho isan'ny loza manambana any Etazonia ny vondron'ny Eta Islamika raha nambaran'ny sekretera Amerikanina miandraikitra ny fiarovana tsy maintsy atao haingana araka izany ny ady amin'ny famongorana ireo jihadista ary tsy maintsy hisy ny fanafiana atao Syria. Fanadidina teo amin'ny sarin'ny France 24. Syria toerana nanaovana takalinaina ilay mpanao gazety Amerikanina James Foley nanomboka ny taona 2024. Ity mpanao gazety ity izay novonoina tamin'ny fomba feno abibiana. Famonoana izay nosokajian'ny Etazonia ho loza manambana. Tsy toy ny asa fampirorona tahaka ny efa nafantarana azy hatramin'izay fa kosa vondrona mpampiororo atahorana mihoatra lavitra noho i Al-Qaïda. Samba ny sekretera Amerikanina miandraikitra ny fiarovana ny aiky ny herin'ireto vondrony ela ireto izay efa miroborobo ao Iraka sy Syria. Ils sont bien plus qu'une organisation terroriste. Tsy vondrona mpampiororo ihany izy ireo fa manana tafika sy taktika matanjaka. Akoatra izay, matanjaka ny famatsimbolan'izy ireo araka nambarany Chuck Hagel. Tsy mbola nahita toy izao izahay hatramin'izao. Ankehitriny, migeza ny ray apatelon'ny Iraka sy ny ray apatelon'ny Syria ny vondrona jihadista. Ho an'ny Pentagone, laharam-pahamehana araka izany ny famongorana ny firoborobon'izy ireo. Raha tsy izany, ireo jihadista ireo no hanjaka ao Moyen-Orient ato ary loza manambana ho an'izao tontolo izao izany. Araka izany, iamafy ny ady ataon'ny Amerikanina amin'ny jihadista izay efa nanomboka tamin'ny 9 aogositra nanomboan'ny daroka bomba entina anatevina ny tafika irakiana sy ny miaramila kurda. Sarotra ny ady raha nambarany lehibe ny etamajoro eo anivon'ny tafika Amerikanina ary tsy maintsy mandalo ao Iraka sy Syria izany izay misy ny Eta Islamika ankehitriny. Mifarinatra ihany koa ny fiarahantsika eto anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV. Mbola mefotoana hatrany anefa ao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sy sasany veloma tompoko.